Knock knock. Who's there? Your nightmare. Your attention, please. Starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go. Radio Efatra am'zato megahertz. Fresh off the grill, it's another Holy Hip Hop World Premiere. Mahafaly ny radio l'ambassadeur manolotra anao tantarandray miseho mitondra lohateny hoe afatra farany. Ireo nandray anjara tamin'ny tantara: Tahiry, Hery, Solofo, Saondry, Simonette, Eva. Tena mariny sampy ka zany io zavatra ataonareo io io zao nareo zao anitatra an'le orinasa hiady fototra de sampy zany zany manitatra orinasa zany tsy izay fa le maka an'le ren'le mpijery andro sy manao sorona mamono biby mandatsatra ka io nery dada inao ndray ve anao ampianarako an'izany efa fantatrao tsara zany ko raha tsy hanao tranona koa izy tiako manao tranona koa ary zao mbola maka lalana any amin'ny fokotany eny fa tamin'ny andro taloha zany zao nge-tsika efa andro mazava e mazava andro baiboly zay ne mahavo zay dada arina ndray zany nentin-drazana misy tsara nge ny nentin-drazana ny kolotsaina malagasy e za manaiky an'izany fa tsy tsara zany mijery andro zaniko zany ve ho ratsy tsy fatanao netra zavatra mety miseho eo aleo jerena eto amin'ny fomba kristianina ary Nicolas manoro hevitra ny se mihitsy zany e dada kristianina sao de avy anao fa tsy mivavaka ary fa ny hoe manao mijery andro tsy midika koa hoe tsy kristianina ianao za aloha tsy maintsy mijery andro e ny tena tahorako mantsy afangaronareo loatra le fivavahana kristianina sy ny fomban-drazana ina moa maharatsy an'izany nga reo mifanohatra oay voalazanao mihitsy tsy mety zany mampifangaro zavatra tsy tokony hifangaro zany tsy mety zany ka hitandoza nge io e fa tsy hitany dada ve tamin'ireny nanoronasa tamin'ny voalohany reny e toko mivavaka aloha de rehefa aveo a mandeha amin'izay ka reny fandeferan'Andriamanitra matoa tsisy nininana amin'seho fa tsy mety zany mampifangaro ny mazava sy ny maizina dada de araka ny sitrapon'Andriamanitra zay a ka za aloha de mananatra e ajanony io tena marina zany sy tena mialatsiny ary dada fa tsy hoandroany any fa ianao ohatra nitady hiditra lalina loatra amin'le fiainanay a raha vao tsy miteny amantsy de lasa ohatran'ny hoe misorona ka raha ny tokony izy ary tokony ianao mihitsy ny aprisika hoe aza de manatsatotsatoka angady fahatany any fa mba mandehana any manontany aloha hoe mety vety izy ay any tokony nitratohana voalohany ay any anina zao noho izy e raha te hahita fombiazana de miala amin'izany fomba zany raha te ho tahian'Andriamanitra de manarahany izay voalazan'ny baiboly dada zay indray nareo zay a zao ve nareo de milaza fa tsy tahian'Andriamanitra nay tokony anareo aza de misitraka an'le izy ka noho ny tsy fahalalànareo no mahatonga anareo miteny an'izany fa rehefa tena zoina lalina nge ty zavatra ataonareo ty de fanompo-tsampy aloha tonga de tsoro zay ve ny tsy mahalala sa nareo ny tsy mahafantatra e zay ny olona ny anatra e zay mihitsy hoe dada hoe nareo milaza fa nandiha fianarana nefa any amin'ny tsizy nitondranareo fiainana de zay mahay indray zany mandeha any amin'ny tsizy noho nareo ka lalandiso mitondranareo ny fiainana lalandiso tonga de tsoroko zany lalandiso mandilana nga ianao fa ohatra miditra amin'ny tsy tokony idirana
fa ahoana ataoko any tsy ho tezitra fa ohatra ny tro loatra aza manao an'izany Nicolas fitiavana nge mato miteny zay ray aman-dreny amiko raha ngatsy fitiavana zany a sa ve hitanao hoe miroborobo le orinasa dia hoe ajanona indray zany sa ahoana lasa ianao mandeha sa ve atao teny frantsay e ohatra ny tsy aza dia etika tezerana ambony ihany oatra izany fa mba tsy mety amiko le hevitao hoe tsy mety amiko iza koa ary ny napiditra anareo aty raha zany no entanareo aloha nareo mandeha eny ariko andeha zany inona ny janona anareo eo e eny ary idio fona dada tamin'ireny zavatra nisy tamin'ny herinandro reny retin'ny fora amin'ny mafana ay ena tsy voahevitra trony ny teny fa dia efa nandeha dia efa tanitany fotsiny za aloha dia efa nieritreritra mihitsy hoe tapaka treo zany ny fihavanantsika ko aiza koa mory dada nisy an'izany ka raha reny nataonareo reny aiza izy zanakandroaka ray aman-dreny zany efa tsy mora ngely eny e ka le izy tena naratra kely mihitsy ho foko aloha hoe dia ny zanako ve ny mahavita mandroaka oatra reny tena ilanatsindry dada efa natao atra hoe vita zany hitanao ihany ary efa tezitrako dia amin'ny mahazanaka dia fona ry dada satria tsy nety le nataonao ray aman-dreny a misaotra betsaka dia manararoatra ihany koa moa rehefa tonga ty miarahabanao amin'izao fitsingerenan'ny taona nahaterahanao izao ay mba tsaroanareo ihany ny anniversairako a tsy hita fa aloha dia nandeha mihitsy fa le miantso atelefona ohatrany tsy dia mahafinaritra fa aloha ny mifankahita tava mihitsy no marina zany dia mba indro mba misy zavatra kely fanomezana kely a mba atolotra ho anao dia inona ty le roa mivalopy iny e misy zavatra ao anatiny ao kely le izy fa dia atolotra fitiavany matevitevina izy zany a zao ve ho kely ay dia hoe matevina ohatrinona ty le ty dia mitapitrisa fotsiny eny dada sady mba fanampiako anao koa amin'le zavatra kasanareo atao zaiko tena marina ve foiseho anavy ity za ve ry dada teny dady hiteraka bibilavany amin'ny metsy foafoa saotra lezy ino no mampitomany any dada amin'izany fa dada koa zany tsy azoko mena vola indray ve ranga vao mitomano sa mialaela le vola aloha ka tsy taletsy zange efa natahotra mihitsy hoe narila tsy manary anao zany a fa ireny ny adiady tsy maintsy misy fa ahoana ny fanariana zany raha sy ianao nga nahita masoandro e ianao ny ray aman-dreny ny taizana toy izao ako zany io lavan'le ainana trany ianao mba iriary aminay mianakavy eto e misaotra betsaka ary dia mionera be ny lany saotra dada tonga avy amin'ny ambony indrindra mahomby aza amin'izay rehetra atao tena kely iny fa ilo no tratra e dia ahoana sy ahoana ny fandehan'ny fiainanareo any amin'izao milamina tsara ny fiainana ka nanahoana le zavatra hoe fantarana orinasa iny natao ihany atao iniko tsy maintsy atao iny fa nga iny azo hiverenana zany dada efa hoe atao dia atao hitanao any afa tsy dia tian'izay zavatra hoe atao dia aemitra indray fa tsy maintsy efa mandeha eny e tsy hoe mamofo tamandry an'le resakitsika sia fa mba tiako ho fantatra hoe akan'le mpanandro ihany ve nareo akaka efa vita mihitsy ny resaka zany ve kanefa tsy mety ange ho a le izy ry Nicolas io indray ianao ry dada ka le izy ange aleo dia tsorona ny marina fa
mahapitika izy ny fiainanareo nge io resaka fanompotsaampy io Nicolas e. Ampitiavana be mihitsy ny any itenenako sy tsy hisoroanako. Zay ry dada efa tsy memotra tsony a. Efa vita io, efa vita ny daty a, efa niresaka taminy a. Fa maninona ao ary mba entina amin'ny fomba kristianina e. Toko efa sady misy mivavaka eo misy manao an'izay ry dada. Zay mihitsy le nitenenako. Raha ohatra tianao dia ianao mihitsy no mivavaka alohan'ny anaovana an'le izy. Ka tsy mety zany afangaro zany ho a. Zay nge le niteneniko tamin'iny e. Tsy mifangaro zany ry dada fa mifameno a. Enao koa ranga dia tsy mba azo torona hevitra mihitsy. Tena malahelo aloha fa tsy afeniko e. Zinona ny tokony hampalahelo anao amin'izany? Ianao ranga tena mialina ianao ry dada. Orinasako ve no ahorina dia ianao malahelo? Sady tsy azoko mihitsy resaka fomban-drazana ane zany. Inona ny olonao amin'izany? Zay kristianina zay. Ka tokony ho izy ange hoa rehefa hoe fiainana kristianina ny hitondrana azy dia amin'izay fa tsy asiana zavatra hafa e. Nareo tena tsy azoko mihitsy e. Zanako ianao dia izay no mahatonga samy teny ange fa raha ho lafa tsy samy teny ohatr'izany. Misy fetra ny tokony hidiranao amin'ny fiainako. Ohatra ny trop loatra. Izy angery Nicolas sady mahamenatra no ohatran'ireny hoe tongo bakivaky reny. Hainao moa zany. Za tena menatra mihitsy hoe zanako ve ny tafiditra amin'ny resaka fanompotsaampy ohatr'izany. Nareo ranga tena manadala ny lohako mihitsy e. Arao taty ny vola iny. O taty le vola. Donne-moi l'argent. Ty ary. O taty. Tapitra tre tokoa ny fihavanantsika. Tsisy mpianaka zany tsony. Tsy mandevina anao anamaty ary ianao. Asa mba atao an'izany. Salao nareo reny nikididiany anaty lavaka any. Tonga ty ianao mamitra-pihavanana mbola zany ihany ny zava-misy. Ka ny hevitra ngeny tsy mitovy kosa na izany. Ka tsy tiako e. Lasa lavitra loatra zany teninao zany. Dinio ihany aloha fa mahasoa za nge iray aman-dreny. Tsy diniana zany e. Za hitapitra ny fihavanantsika. Enonao kely nge ty message nalefa ny dadanareo ty e. Fangana dia efa message andray. Ie. Ary tsy mahay miaina mihitsy a. Fa naninona hono izy nataonao an'izany. Tsy napozo mihitsy hoe. Zanaka naloko ny kibo ve hono ianao dia avita nanary azy ohatr'izany. Inona ny raharahiako an'izany e. Dia sahanao tokoa ve hoe tsy andevina azy raha maty izy. Lozy mandevina azy ihany mandevina azy. Tsy problème mako zany. Fa inona tokoa ny zavantrangy. Ka io le anangana le orinasa io dia sakasakaniny be hoe atao fomba kristianina hoe fa janono ny mpanandro. Tsy azoko mihitsy koa le rangahy iny. Sy toko dia tsy mahay miaina. Inona tokoa moa zany nidirany amin'izany. Akamo. Nga le zavatra ataontsika moa dia hoe ratsy be dia manakory. Sady le izy efa misy mpivavaka eo dia rehefa avy eo vao mandeha le fanandrona sy ny sisa dia mbola tsy azoko mihitsy haiko hoe felonana koa ngambany azy ry Daniela. Tena tsy napoziko mihitsy hoe raha aman-dreny nahitanao masoandro zao dia mahavita mialina anao. Manahirana le rangahy. Nefa mbe efa atao any atao aby ty zavatra rehetra ty fanomezana fahafapo azy. Lao rangahy ho any. Inona koa moa ny rarahitsika azy na ho avy eo izy na tsy ho avy eo. Zay mihitsy ko raha tsy izy mpamatsy volako. Ary mety zay toetra ratsy n'izay mihitsy mampahatra velona azy ohatrin'io a. Zay mihitsy e. Aiza no tafavoakako. Verina hoe rehefa mivavaka ve ianao zany dia lasa mpanankarena. Zaiko io mahavoan'le mpivavaka e. Tsy hainao nga. Zany mihitsy zao ny resaka malazany amin'ny AFB any. Ny olona hono rehefa mpivavaka dia diso mpivavaka loatra ohatran'ny dada reny zany. Dia mahantra ny efa rany. Salao dia ao alao ngamba ny baiboly ny atao be fahandro ao. Laura nga izy hoany fa tsisy rarahitsika n'izany a. Sady efa tapaka koa ny fihavananay. Tsy mandevy maty an'iny zany a.
dia hono ary Nicolas. Ahoana ozy izy ndray tapo aminao sy ny fianakaviana maheno an'izany? Sinona ny raraiko an'izany e? Samy manana ny fiainana ioko. Nga misy mifampiakina eto. Zay aloha dia marina e. Sady zatsy velominy. Tsy dia misy raraiko an'izany. Za koa mahavita tena. Ananako ny vola. Za dia miteny anao fa sao dia hoe tonga eo ka hampandrosoana fa dia mifamaly. Lao izy hoany. Iny ve sahaka ty tsony? Ka mampitandrina fotsiny eo. Tonga dia miady sika fa dia miteny aminao zay a. Olo-patatra fotsiny iny. Sisy ifandraisako aminy. Dia ahoana mamanareo? Zalaoko hoany e. Reny ve tsy ray sainy eo. Tena siran'izany ve ianao? Fa verinao fa zazakely ave. Tsisy raraiko an'ireny tsony. Reny koa ngamba dia efa hiakatra velany an-danitra marina aloha dia ho hitantsika eo e. Samy ho tsarain'ny ataoniko. Zay tokoa anga. Fa misy inona ry Michel atao taitaitra be anao zany? Misy olana kely. Misy vaovao ratsy tandrala Tour de Garde tamin'ny alina tao dia fa misy marary? Nanao tatra ry zalahy fa misy olona tratra nangalatra ao. Izy zany? Rabri le mpandro voatabia amin'ny garde amin'ny alina iny dia ka izy namoaka carton anankitelo. Ie. Rabri ve navita an'izany? Io tratra ao izy zao dia ny tena olana tsipony zalava tsy amin'ny tamboho andrefana le izy dia fa misy mandrainy fa le zalan'andray tsy tratra. Fa izy no tratra teo ampanakarina an'le izy tao. Ary mety tsy voandroany any zany izy nanao an'izany. Dia tsy fantatra fa nampandrianao aloha taloha makasika an'izay zava-miseho zay. Misaotra betsaka Michel. Zany makaga miverifian'le izy ohatrany hoe misy zavatra banga foana amin'ireny anaovako rapport aty aminao reny dia ianao moa sy taitra fa hoe mety avy any amin'ny production any misy zavatra mifandiso angambany. Zay mihitsy ny ao an-tsaiko hoe production ihany manao an'ireny. Raha ny fahafantarako azy efa fanaondry zalahy io makamaka matetitetika io dia ohatrany hoe tsy hita le izy amin'le abetsahan'le tana mivoaka. Anankifiry zany navoaka ny zalahy tao? Telo zany no mivoaka any satria nanao inventaire vetivety dia tsy ampy telo tamin'ny entana tonga voamaly. Pilina telo? 3 carton ka le amin'le 15 kilo reny. Izany vola be ne zany e. Ka 100 pièces isaky ny carton kosa ary le voatabia ve. Tena mitsapatsapa mihitsy zareo zany a. Dia misy firy lahy zany aloha izy sady izy rera? Za sura hoe mety rankely indrindra izy anankitelo angamba ny rotany ivelany dia le rita ty anatiny. Dia tratranareo daholo? Ka le tany ivelany moa zany teneniko amin'ny tale zany hoe tsy tratra le bany tany ivelany fa izy ny tratra teo ampanorina azy fa vao atao ankety izy zao hoe iza le olona namanao ny raitskombakomba famoahany entana tato. Aleo to dia ampiakarina mihitsy ka. Ary to dia roahana mihitsy fa tsy ty olona mangalangalatra zany. Sady mampalelo lany hoe Andriamantoa tale olona efa 5 taona niasana tato ve izy iny. Za zao voasaka hoe hanonitra ny karama mihitsy ka izany zavatra ataony. Dia tsy fantako hoe mety misy raitskombakomba amin'ny kovy akoatran'izany atao amin'ny mpahandro sy ny sécurité sa mety hoe le ry ihany. Aleo mailo mihitsy arahanareo maso manomboka androany zareo reo. Ny tena marina mantsy ny andro ny fahatongavako tamin'ny fito teo mihitsy ry zalahy vao niteny tao amin'ny responsable sécurité fa tsy dia sananaitrana tamin'ny telefônina loatra aloha moa zay koa ny consigne hoe tsy maintsy zaloha ny tenenina voalohany vao mampita ty aminao. Apio ny sécurité eo mba vady dia asio koa ny ambadikiny tamboho. Dia za koa mahita tompoko hoe tokony akarina ihany koa le clôture ao ambadika io fa ohatra ny ivaivany le izy vao asiany zalahy lamba fotsiny le barbelé dia eo izy mampita azy makany dia azo raisina fotsiny avy any ambadika. Mila rahanao maso koa ny sécurité anao ao. Zay io ne misy courant e. Noho izany tsy maintsy miraisaina zany zareo dia vonoina aloha ny courant. Zay vao afaka mampiakatra zavatra eo. Zay ny tsy fantako nefa raha nasiany zalahy lambany iny dia tsy mihinana le courant e. Kanay izany azako.
na tsy haiko mihitsy ny ahoana fa arakaraka ny fanadidina taon'ny rabri eo zany no entana marina rehetra hoe ny vonoana ave ny courant iza ny olona ny complot amin'ny famohana entana miaraka aminao ato mbola ho tadiavina koa zany olona efa nandositra mivoaka ny velany an'izany zao Michel matoky anao fa dia arao maso tsara mihitsy hoe iza siza dia tsopotsopony tsirairay mihitsy manimba ny orinasa ane zany sa ve ratsy be ndraikitra ianao sa ve atsoina fanatry tavatisa tonga dia atsoina fotsiny inspecteur dia izy no misaritra amin'ny affaire atsoa fotsiny inspecteur dia meo anahy fotsiny ny rapport rehefa aveo hoe ohatr'izao nanaovana azy sy sisa fa izy aloha hiakatra mihitsy sao dia hoe vitavitan'ny fifampirarahana any ka ngamo misy azo fifampirarahana fa ny talian'ny orinasa ihany no tompony teny faraniko zay manko fa ny mampana azy ao hoe giadra zany zao raha brisa aloha izy giadrako sitrapony azoko tsy sindrafo zany ato rehefa manao ny tsy mety ianao dia migadra nefa ny tale vao terabao vao herinandro le mifangina tany mihitsy tsy tompona andraikitra any amin'izany ako ay eny ary tompoko dia miinforme anao amin'ny telefone eo ihany rehefa avy any a sotra betsaka Michel dia azafady indrindra fa nelingelinanao amin'ny andro fiasana tsy maninona ka enao ny isaorana nampiansaony ianao directeur nampianatra anao ary Michel amin'le fety izay ho atao io ay le amin'ny premier any tompo ianao no tompona andraikitra voalohany amin'ny resaka sécurité eo efa milamina daholo nareo ao le zaratra nampanaovinao reny aloha efa vita tsaka sy andavany daholo dia misy andraikitra anankiray ty ampisahaniko anao tena matitra ty fa raha ohatra hoe libla amin'ny tena dia mety isy fiatraikany amin'ny asanao azy ataontsika izay mety ka ngamo tato mora ny zavatra tsy nandeha fandehan'izany fa izay nampanaovinao dia natao tsaka sy andavany daholo zay olona manana invitation any no miditra eo losika be zany ka fa niza na akaika mihitsy aza dia tsy mahazo rehefa tsisy invitation any aminy eny tompoko dia efa voazaranao daholo ve reny invitation menanao reny efa lasaka mianmera député sy fokotany sy fokotany zao no tsy detratra matetika ao amin'ny brao izy dia tsy haiko hoe aterina ny trano ve sa tetavanareo vahaolana zay Michel fantako dia tsy maintsy tonga fotsiny reny olona nasiako mena invitation reny satria ohatrany tany amin'ny mera manko dia sarotsarotra ihany no naka audience tany satria ianao no teny hoe tsy maintsy izy tena mihitsy no mandray ilay izy nefa eny fa vita eny le izy fa leo amin'ny filopoko tany zany no tsy maintsy adiavina any amin'ny trano misy azy izy ko ka rehefa maniraka anareo dia zao fotsiny teneninareo hoe Monsieur Nicolas hoe naniraka anay taty tsisy olana mihitsy nareo fa to dia mandroso foana eny tompoko dia mba alefaso email ny an'zareo any andafiny rika any indray efa lasaka efa vita iny efa mivaly ary hoe d'accord fa izao ndray matotaleha le resaka sécurité zany tokony renforcena kely satria maromaro ihany zay olona invité zay dia hoe tokony asiana fandamenana iny makasika an'izay sa tsy dia atahorana isy olana loatra ny zavatra miseho zay mihitsy nefa nampanatsoko anao aty ianao no mandrindra sy mandamina zany rehetrarehetra zany dia ny caméra de surveillance mba vérifie daholo hoe mandeha daholo ve so dia efa misy tokony soloana manko amin'ireny mihainy tompoko ao fa contactena ny technicien aloha alohan'ny zavatra rehetra dia vérifiena daholo ireo rehetrarehetra ireo indrindra fa le ary amin'ny ambadika ary matsiny trano amin'ilay nisy olana andray mandeha iny zany hoe zay olona rehetra tonga eo zany dia tokony fantatra daholo tsisy tokony hoe olona nivaka zany fa tokony fantatra daholo eo anatin'izay vidéo zay hoe reo daholo ny olona tato ia mazava zay taleha dia zao matoa na mpiantso ana ray volana melo ohatr' zao dia tsy azonareo engelenina mihitsy mandritra n'io fotoana io so dia hoe misy zavatra tsy milaminako zany ho atsotsoana eo fa dia elisany mandrindra sy mandamina ny zavatra rehetra any voaray tompoko fa mba misy zavatra kely saika mba iangaviko kely raha ohatra ka mba mety hoe ahoana
leo amin'ny responsable ny finance ao mifamoam-bola ao indraindray amin'izay vola ilaina amin'io zavatra rehetrarehetra atao ampiasana io dia ohatrany ilan'ny Monsieur Lucien Vanny ihany indraindray hoe mila akôro mazava aty aminao dia isaky ny andeha aka zavatra anankiray ve na hividy visy anankiray ana 1000 francs raha ve dia aka audience aty aminao foana hoe avoaka ty zavatra ty fa tsy efa tokony anana fahefana ve dia avy eo ny resusiny ihany nanao ampitovina dia milamina ny famoam-bola sy ny karazany tsy azoko mihitsy koa zany ataony salao zany zao fotsiny ataovy taratasy mazava fotsiny hoe reto ny zavatra ilainao dia avoaka daholo ka mazava ny famoam-bola fa le baiko avy aty aminao mena anazy hoe reza hoe mba tiako anana fahefana fotsiny zany hoe mba afaka mamoaka vola ao dia izay no ilaiko satria nandray sahirana be nefa ny ivezivezy ilaza aty aminao foana anao tatitra aty foana hoe zao ny zavatra mividiana zao ny zavatra mivoaka dia lasa lany andro tsika aleo fa resako ary izy zay mihitsy mety ndray matotaleha dia ataovy mazava tsara fotsiny ny vola mivoaka sy miditra ny resaka facture aza manahy ianao zafady Michel entale mba sy hitondraniny ao amin'ny lakozia kafe a mba ataovy be ronono zay ihany ve ye tsy asiana mofo ihany tompoko invitation dada nahazo ohatra ty ve nareo eo e eto tsara tare kosa aloha le izy a nandaniana vola be mihitsy ngamana izy tony zao mihitsy nefa isehony hoe mpanambola e tonga dia favakiana fotsiny eo teny ny sary zay tsy nahazo nareo zany nahazo daholo ye zay efatra mianada sy dia tena nahiliky le zalahy iny marina zay iray aman-dreniny fa ahoana tada ka pory fony amin'izaoko nareo ray tapo aminy zany na inviteny daholo fa zay ny nahiliny zay sy mamanareo sao dia mbola hoe voanaterany dada efa vavana voaka ny ange zany fa tsy mila naintsony hony izy dia mbola naveriny any ve zany efa nyteneniko taminareo rehetrarehetra fa na dia nyfatiko ary zany dia tsy aleviny ange ka zao any toko efa nisy taona hoana izy taty amin'ny dada dia hoe ahoana nresaka ohatrany hoe mifahalalako azy efa mifamelinareko sy raha ihany izy ty rondro dia ahoana e tena tsy nahazo tokoa fianareo tsy misy ho aminao zay koa nge tsy hoe mangetaetany ho any aloha rehefa tsy tiany ina moa ny isisianay ihany mba tsirariny kosa aloha zany ka nareo ray aman-drendray ve ny tsy andeha aza miditra amin'izany ianao fa veloha amin'izao rehefa izay ny mety aminy sao dia mba adino no tsy adino zany matoa izy manome anareo zandriny tokony ho fantany mihitsy hoe eo koa ny ray aman-dreny fa efa tsy nataony ao anatin'ny lisitra mihitsy zay mazava ange zany efa teneniko anao hoe efa teny navoaka mivavany zany fa tsy misy fandraisana itsony tena tsy mety kosa moa zany ry dada ka sao dia tokony hivory mihitsy loha tsika hivory dia anao inona ampihavanina nareoko manala baraka ange zany atao veriko raha mety aminareo moa raha manaiky ve izy zay nge dia eto foana mahamenatr'olona be zany hoe ndray aman-dreny indray ny tsy ho any zay ary ny fatany fametiko ny tsy niteraka ny ratsiraka izy tena loza alora nga dia tapahana mihitsy ny hevitra hoe za mihitsy no andeha ho any tsy mahalala azy marina ianao zary teto ny fotsifotsy ny etroreny iny indray ko mainka efa zay ianao zany sady vavy kely io andramako aloha dahoariko tsisy mangiditsy andramana raha teo fa tia mba zavatra tsy takatra ny saiko aloha jereo nge soratany ato mihitsiny misy fanamariana kely zany reto hoe tsy azo hitondrana biby tsy azo anaovana akanjo menamena ao anatin'le fety ve ye dia mbola misy koa azako hoe alohan'ny idirana dia manasa tanana
ty lo efa mahazatra le hoe atsodrana araka ny fomban-drazana no ana fa reto ambony reto no oatra mahagaga anahy hitanao io mihitsy ny mamoaka le zavatra ataony misy fadifady tsy inona le fanompona ataony inge le hoe fanompoatsampy ve zay zao io hoe tsy mahazo manao menamena io dia ity manasa tanany ity nge raha ny tena marina amin'io tsy resaka ara-pahasalamana mihitsy ny tanjona ao anatin'io e so dia mba zay satria mety hoe nisy olona nihinana kisoa tany ivelany dia tsy maintsy sasana tanana aloha zay vao mahazo mihiditra fady kisoa tsy inona ny fanompoatsampy ataony mety ho zay marina zay vao azoko eo anatin'io rano atao anasana tanana eo ampidiriny io koa efa asindry zareo fanafody ny olona zao tsy mahalala ininona nefa rano efa misy fanafody gasy io dia raha ohatra zany misy olona hoe mitady anota fady na ohatroatra zany dia efa ny azy ny alefa ny aloha ery ampidirana zay ange ahoana ny afatarantazany zany zay zany ny efa fanaon'ireny efa avolenta amin'ny fanompoatsampy ireny be dia be ny manao an'izany reo mpanankareny reo marina raha tsy mba tsy arako indray zay ka zany daholo inge ny isan'ny fifanololana airolana tonga azy nanao an'io toetra ohatr' zao nanilika tanteraka io e dia eritreretinao amin'izany mety ve zany ary hiditra amin'ny famonon'olona mihitsy izy raha kelikely tena raha tsy efa nanao azy aza entako Andriamanitra ka dia zany ve dia ahoana moa ny tsy tenenako amin'izany io zay ianao dia ahoana indray le hoe tsy azo hitondrana biby ka mitovitovy amin'izany ihanyko tsy ohatrany hoe tsy manome haja an'le zavatra ataony zareo manota fady koa zany film aloha ny ahitako an'izay mitondra alika zay fa any amin'ny aty amintsika gasy ny tsy haiko dia tsy haiko tsonky ty fandehan'ity resaka ty tafiditra lalina mihitsy le zokonareo mampalahelo vavao azy dia ono ary dada tsy nehoana tsoa zany nareo taorianany iny nga zazakely zany toko rehefa zay ny azy miteneniny dia nitanterahany hatramin'ny farany ny tiako nytenena hoe tsy mba namangy vangy anareo e inona ny amangy eo tsy SMS tsy appel tsinitsinina ny volany menina efa ety atanako ary ny sotomony indray zany inge anga moramora aminao fa dia tsy haiko hoe za moa tsy mitana lahelo aminy fa zanaka izy mitsodrany foana ny anjarana iray aman-dreny dia ahoana ozy mama amin'izany hainao ihany ny fondreny rano maso zany tsy nampoziny io hoe zanaka naloaka ny kibo ny havitanao azy an'izao tsy hitakia teny ataoko hoe mivavao azy fa maizina ny fiainan'le zokonareo zay sisy miaraba tompoko manao ny ie tonga so eto amin'ny société Tomantin amin'izao ansaramandro zao ny invitation anao zafady ahoana re zany ka za tsy nitondra invitation fa za nge no dadany monsieur Nicolas tsy azoko tompoko za ny dadany monsieur Nicolas Talé mifaly mahafantatra anao zany aloha fa za moa consigne eto hoe invitation vao miditra dia mbola adinany an-trano ka sa misy nitondra sa ahoana ka tsy nitondra mihitsy zay io fa zay mivady ray aman-dreniny zany ny ao fa mbola lasa ny amin'ny toalety vetivety ny vadiko ka invitation daholo no mitondra zandretra zany tompoko zany ve ie afaka mandrosinareo reo zalahy raisy reo olona reo ia za mbola miresaka amin'ity monsieur ty fa tonga dia rehefa mahazo ny invitation izy tonga dia ampidiro dia ahoana zany dia tsisy resaka mihitsy ve na dia eny e amin'ny maray aman-dreniny anao manaja anao mifaly mahafantatra fa mizaha iato mantsy ny efa mandeha baiko daholo ny fomba fiasa dia ny olona tsy manana invitation zany niza dia tsy afaka miditra ao fa mialatsy indrindra na dia hoe izay ray aman-dreny lera ve
atao hoe zay angambany satria hitanao teny karatro za monsieur iza moa zafady monsieur Bernard ie zany hoe monsieur Bernard tsy hoe tsy matoky anao hoe tsy rainy ampidiro ny karatra fa za matoky anao hoe dadany anao na niendrika reo ary hitako hoe misy itivizana zay nge hoe tsy salasalana fa ny anay asany hoe totompoko dia sao dia anengotra anay amin'ny asanay raha vao misy zavatra dia na dia teneninao ary ve izy dia ohatra hoe mba hiangaviana manirakolona kely makany ianao tokony ety mihitsy zay fotrao zay fa ny olana efa tafiditra daholo ny akabeazan'ireo vahiny manakatsaka sairina amin'ireo izy dia tsy afaka mandray nizaniza zany ary izay koa moa efa ahafany raha teo hoe tsy misy olona mahafaka mandelingely azy mihitsy nizaniza amin'io andro io eny tompoko dia ahoana zany savy eo atsoko ary izy miakina aminao manokana indray tsaiko ianao ve rainy moa tsy hanana droit antso anjanakao ianao fa ny makasika ny asanay no atahoranay dia lao atsoko vetivety ary eny tompoko zafady mba hito amin'ny sisisiny eto aloha fa ohatra manakona an'ilay idiran'ilay olona zafady indrindra tompoko amin'ny firy moa zany no tena manomboka le fety ato raha ny tena marina nefa manomboka izao io e fa mbola misy ihany ny olona andrasana dia miandro ny olona ho vorovorolanina ngamba vao tena manomboka ny cérémonie tena misaonina fotsiny ty tsy mandray ve izy tsy mandray mihitsy averenindray mandeha aloha e tsy mandray mihitsy izy mety mbola misy masairana azy mihitsy ngamba ao e hatramin'izao ve tsy mandray mihitsy izy dia hoana ie zay manana vita-sy afaka mpandrosona ry zalahy aza ampianarina ela le olona fa mitohana be le fifamovizana eo dia mba sivy bandy mandeha ry amin'ny parkiny ry mba miandry dia asevy jerijereny zalahy fa misy mitôbilina mitsivalana be reo mibahana efa nandray ve monsieur Si maman le numéro d'Antonon, avez-le Nantine afaka fotoana fohy azafady. Le numéro que vous avez tenté de joindre ne répond pas pour tsy mandray mihitsy izy dia ahoana zany tena manasa tanana zay raha misea miala tsy indrindra amin'ny fihavanana fa tena tsy afaka mamorosanao raha vao tsy manana possibilité anao invitation na izy direct no miteny aminay mandroso eny ary raha mahazo baika avamy manko zahay hoe mpandroso izy dia tsy mampaninina zany efa afaka mandroso ianao eny ary asanareo moa zany dia tsisy tsiny e aloha andeha aloha zany eny tompoko zafady indrindra ahoana hony tena tsisy hevitra hoe tsy mahazo miditra ao mihitsy raha vao tsisy invitation ohatray niezaka mihitsy fa gamotsy nazavainao hoe zara iny efa niteneniko mihitsy zay niteneniko voalohany teo fa tsisy resaka ao ny fa niazo baiko dia rehefa hoe tsisy invitation dia tsy mahazo miditra any dia natsoko anga izy dia ahoana dia tsy mandray mihitsy nga rainy fa tsy haiko hoe tena zay tokoa angambany ataontsika andeha andraso aloha hitanao za zany le mijoro eto arenany ty tobila 4x4 ty e dia jereo nge re olona rola ao anaty tomobila reo e tsy mahita ny ato ivelany izy fa miresaka zareo mikonikonina napozina ny zanakatsika izy ry olona reo Nicolas ve ie ry olona rola reo jerenao nge fa reo zany hiditra any invité reo ngambany ka aiza tena marina zany konikonina be atao an'zao zara tena magovotra tena enao le lasa teo e tena mivarotsana be amin'ny vadika aloha
tena marina ve zany tena marina ho a dia inona no ataontsika andrekaky ary raha ohatra ho a eritreritro tia maninona raha manao amboletra tonga dia miazakazaka be any ianao trany raha tena marina tokoa aloha zany tena tsy mety a eno a efa misy fanafodiny io ny araraka ny amin'ny sakafony dia efa misy zavatra nitreretin'ireo tsy haiko aloha le namany ao anatiny ao fa mifampitelefona be amin'le olona ao anatiny ao zany ve izy rola reo arasiko ange zany dia mifandray amin'ny mpanao nandro an-dakozia zany zala reto eno a dia izy no mitondra le vovoka anam-pozina anazy ohatra ny teneny zareo hoe ataovy amin'le efa hiditra zahay ozy izy ireo fa tonga dia homaly le jus le zavatra naovana an'le izy dia efa misy namany koa eo ambony latabatra atao mandrebireby anazy hanome an'le jus zao ny hevitro ary andao hiaraka ho eny mbavatsika isanao zay mety dia ianao ohatrany hoe mezaka manazava an'izay zavatra zay hoe misy tena misy loza mitady anjohan'le zanakay a dia ianao mody mampiresaka fa za tonga dia anao amboletra hiditra andao ary mangovotra zany andriamanitra ampio aiza mampiresaka tsara ianao azafady fa niverina kely zay hoe eny amin'ny ahoana zay misy zavatra tena maika dia maika raha ngaty ilaina misy zavatra urgent be ianao moa no izy azafady vadiko za mamany faly mafantatra aloha zany hoe inona le urgent aloha tsy asiana resaka be aloha raha misea akazay tsy maintsy midrano aloha zay fa misy zavatra atao maika be tazomy tsara tazomy le madamy koa tazomy tazomy tsara io tsy zanakanga io e tena misy mitady amonony zanakay tsoko manam-pahefanana ro tonga dia pahefananao fa tsy maintsy miditra ao zay zao zao no teneniko anareo aza manao fikafika mody idiranao dia mamorona tsangatsy manorana eo tena misy mitady amono izy mariny rehefa tsy misy ray aman-dreniny zay rangaty fantatro zany raha matoa rehefa tsy misy invitation nareo madama dia tsy azo ampidirina ka tsy maintsy hiditra ao aloha rehefa tsy iverina morona reo iverina any amin'izay toerana misy anareo any ivelany any dia tsy maintsy antsy polisy zao dia zao atsoy ny polisinao ay zay zany tadiavinareo zay tsy maintsy miditra ao zao dia zao moramora madama moramora sao dia hosahirina amin'izany teninao zany ianao zay tsy maninona zany zao ary ndaotsika andeha ndaotsika andeha oety misy mivadinao raha ngaty fa ohatrany mitady anakorotana amin'ity zavatr'olona orainy fa inona ty ataonao zao ny hitako mety ndao dia fasana mesazy izy zay nga mba niala nenina farany ary mikisanareo ary amin'ny sisiny ery aloha fa manery lalana idiran'ny olona hoa dia zao ary mba fiangaviako anao ndre mandeha ty sady farany satria tena misy mitady amono ho ahy izy oramsea zavatra hafa foronona fa zavatra mariny zany fa zay ve zazakely aminao ahoana ny fomba inona ian'izany nareo zao no manakorotana sy mitady animba zavatra zao hoe reny hitanao reny olona reny reny manino reny ka zalahy reny mihitsy ange nitady amono an'ny Nicolas amono tena efa miveritsaina reto mpivady reto mariny zany rangaty olona tompona orinasa namany reny olona mpiara-mombonantokaniko lazainareo olonratsy vadiko mihitsy angeny na eniny zavatra nyteneniny teo ory madama sao dia hitanareo loza dia efa nendrika andrenareo olona ty ohatra isofiko zao maheno an'izay teo manao teti-dratsy reo amono an'izany zany afa fantatro reny olona reny dia zao ary moe zao ny farany inona ihany andefa mesazy ho anazy zay dia mba manondraha olona ianao asefo mijery le mesazy ao anaty telefona izy alefaso mesazinareo fa rehefa tsy sairina izy dia hita amin'ny fona iny zay tsy meridenareo amin'izany
zanako. Maty sa velona. Ao na ry Daniela. Mbola io tsy nahatsiaro tena hatrany amin'ny espasy. Andriamanitro. Anankiravy zany. Zay ary le fanoteneniko anao nge. Tokony zalahy ihany mission any. Tokony azakazaka be tany ihany ianao. Fa tsy navelany zalahy sototominy teo iny nge inona moa ny azoko natao e? Tsy azoko ny zavatra resahanareo. Ka zay na eno io nisy olona efa nanao ny programme amono azy io mihitsy heno mamanareo. Zany ve? Zay nge nandefa message nga tsy hitanareo le message. Tandremo ny sakafo fa misy mitady anapoziny ianao. Zay le message sokafy aiza ny téléphone ny aiza? Téléphone vari zao aiza? Tsy haiko. Nandefa message foana dadanareo. Zay ary le loza. Dia ahoana loza ny dokotera zao? Tsy haiko mihitsy fa tena pozina mahery vaika no tafiditra anaty vatany. Tsy haiko zany hoe tamin'inona reny sakafo nohaniny tsy haiko. Leo fatsany zanako. Nareo koa ny tokony hijery telefôniny. Zay mihitsy le olona. Ka izy efa afatrafatra mihitsy zany tamiko indrindra moa hoe tsy andray ny antsonareo sy ny mesagenareo zany tsonony izy. Le tsy fifanarahany reny zany. Raha mba fantany mihitsy. Ka zao ny afarany. Telefôny zao mety avelana tomobile. Fa hono aloha reniny. Le olona nanaposina zao nge tokony ho samboriny. Ka zay mihitsy. Inona tokony ataotsika? Inga zao hita tsony. Tsisy proof koa dia izay ny tena sarotra fitazomana le olona. Ngare ny hita tsony. Rehefa vita zao ny ataony mety tena ho lasa lavitra mihitsy izy. Samy mivavaka mafy. Zary reto ohatrankivy Mifavafa za manao an'izany. Mba sitrano zanako. Afaza ipozina zay. Raha mba fantatra ho mantsy ry Nicolas. No raisinao ny appelako, ny vakinao ny messageko. Tsy ohatr'izao ny anjohanao. Fanafodiny izay nataon'ny dokotera teo izay. Tena lozy ty marina. Tsy nahita zavatra ohatr'izao. Atao hafahafa ty ry dada. Aleo aloha ny ahy antso dokotera ka. Atsoenga. Nicolas marina. Fa dia inona loatra re. Ory dada sy mama. Tenareo tokoa le message nalefanareo jereo ne. Reo le appel manqué. Na dia efa numéro hafa aza dia tsy niraisinay ihany. Fa dia nahoana loatra re. Tara loatra. Zao vao hitanareo zany le izy. Zao vao hitako e. Nefa raha mba voraiza io tsisy azo avitra ny ainy. Ka fieritreretanay anazy ne hoe insiste hiditra ao anatin'le fetinareo e. Tena kivy ary dada sy mama. Toepoko nge. Le toepony koa e. Le tsy nanekeny anay hiditra ao. Tokony mba nanaiky ihany izy. Zay nge dada ho any efa niteneniko hoe tokony mba naravina alohan'ny fotoana ihany ho reny disadisanareo reny. Kinona tsy ny azo atao resaka daholo zany. Izy efa ohatran'iny mihitsy ny lohany e. Ohatra amin'izay mamela azy ry retina dia efa maty azy izy. Dia mifona aminareo koa fa za koa anisan'ny tena nanabosy anazy nanao an'ireny rehetra rehetra ireny. Ie.
Za moa zany tena anisany nanao an'ireny. Kanefa ny endriny ohatra ny hoe tsy tataratra teny amin'ny endrindry akory zany tamin'ireny. Ka mety tsara velatsiko. Tsisy azo atao tsondraka izy. Mahay ty anankareny ty. Ty anambola. Mampalahelo zava amin'izao. Ary iza ho any nanao an'ity sary amin'ny vato-pasany ty e? Zany nanao an'io. Le soratra koa? Fa inona ny tiany dada tongavana? Mazava pinga zao ry Daniela. Mahafatiny tsy mandray mesazy. Soratra sary ihany io fa ny tena marina mahafatiny tsy mifamela heloka. Zay ny tena tiako atongavana. Marina zany. Manomboka izao samy mifaty ihany dia andao anitsiny ty. Tena aza mamela mifampitahana alahelo zany. Tena mamela anareo fa zano anisany nahafaty an'i Nicolas zany. Tsara rehefa mahatsapa tsy mety nataonao ianao fa ny amin'ny sisa no amboariny famindra. Tsy mba nahay nanoro-hevitra azy andeha amin'ny tsara, tsy mba nahay nitondra anazy hoe ny fivavahana koa ane ka tsy azo afangaro amin'ny zavatra atsy. Mahafaty daholo zany rehetrarehetra zany. Zay ny dikany. Raha ohatra mantsy izy ka nihainy ny feoko ka tsy nisendroatra tsy tezitra tamiko, tsy nisy an'izao fahafatesana izao satria tsara ny fihavanana. Fa no ilay fony tezitra ny hidy tanteraka dia izao ny zava-misy. Tsy mamofo tamandry tsika efa mandray lesona. Ndao amin'izay ary asiana fivoriana. Tsy efa tara loatra ve izany fivoriana izany ry dada? Tsara foana mifampiresaka ka marina zany. Ka hisorohana amin'ny zavatra ho avy indray. Izy daholo zany ka. Mahay reza Daniela. Dia namela anavy ianareo? Mamela anao zay ko. Zay nge ny atao hoe kristianina. Mamela ndrika izay a. Saotra betsaka ry dada sy mama. Afatra farany. Ireo nandray anjara tamin'ny tantara: Tahiry, Ery, Solofo, Saondry, Simonety, Eva.